Ny zavaboary dia reny ary ny zavaboary dia manana ny maha-izy azy manokana eo amin'ny fandraisany anjara amin'ny atao hoe fampandrosoana. Izao hetsika izao zany dia lazaina amintsika fa ao anatin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana zay efa nosoritany filoham-pirenena hajaina Herinazao Ramanampianina ka nosotonan'ny ministera izay tantaninay lay stratégie mitondra efa voalazako matetika eto hoe l'enseignement supérieur et la recherche scientifique réel moteur de développement. Ny fikaroana sy ny fampianarana ambony zany dia mba ho fanohitra tanteraka tokoa ho amin'ny fampandrosoana par l'excellence et l'innovation. Mbola nampiko an'izay hoe amin'ny tena raitra zany sa innovation moa zany mitandrina moa voalohany indrindra dia hoe hampisehoana sy hampisongadinana ny zavaboary ny Madagasikara satria eto Madagasikara no mahavana azy ho hitan'ny olona rehetra ary aza adinitsika manko fa firenena 3 no mandray anjara amin'ny fivoriana atao eto raisitsika amin'izao fotoana izao satria izy io letsy hoe te handeha ty fotsiny le olona firenena 3 dia le olona 50 miaraka amin'ny délégation rehetra zany amanerana n'izao tontolo izao fa nosafidiana zany Madagasikara tamin'ny fivoriana farany dia hoe aiza indray no anaovana fivoriana any Madagasikara zava-dehibe loatra ho antsika zany faneken'olona sy nosafidian'olona hoe aty Madagasikara no atao ny CNGBIF ary isika dia hoe hanao symposium mba hampisivadinana koa ny fikaroana atao amin'ny zavaboary misy eto Madagasikara.